nanisy aza ny éléphant blanc tompoko ekeko fa kosa ibity angamba tsy éléphant blanc mbola ao izy io mbola mandeha izy io ary hitatra azy angamba raha tsy diso Obama mbola mandeha izy io ny silony tamatavy mbola mandeha izy io tokony tsy natao ve ny port ny Voemara tokony tsy natao ve ny port ny Mananjary port fluvial nanadio ny Pangalana sy ny sisy tokony tsy natao ve ny université satria reny anisan'ny trosa amin'ny fanjakana ny université enina ray isaky ny faritany ny lycée isaky ny fivondronana ny CEG isaky ny firaisana ny SFF isaky ny fokotany nandaniana vola daholo zany kanefa zao na dia nandaniana vola aza nisy trosa aza voafafandratsiraka tompoko zany trosa zany e voateny eo ny mety sy ny tsy mety io raha matoa io manao anina akademika sy scientifique mifandona zay indraindray fanontania tokony tsy apetrany azy apetrany misy fanontania milaza izy mantsy hoe miaotraotra indraindray sarotrarotra ihany raha ohatra miteny ianao hoe rana namonra tsy mandava sarotrarotra ihany milaza hoe eny tompoko dia manontany izy ohatra ao ianao ve tsy mba nananeritreritra hanambady frantsay sarotra ny amady avy hatrany fa mba mieritreritra kely ihany tena hoe inona moa mahatonga anjera matoko ty anontany zany dia eo avao eo tonga saina hoe tena tsy tia frantsay marina ve anao tsy nahy maintinao dia tsy mba nieritreritra akory ny anambady frantsay dia ozy hoe efa nieritrretina zany fa tsy vita ka raha milaza ianareo hoe raha tsiraka égal éléphant blanc dia ataovy eo daholo ny éléphant blanc dia ataovy eo ny éléphant asa ny noir angambany tsara ny éléphant noir nataoko dia atao mizana tsy misy tsindrinila ry dia jerena izy amin'ny mahavisadanta ny éléphant blanc sa le zava-dita eny toko eo ny mahatonga mieritreritra alohany amaly misy miteny amiko ohatran'izay ko hoe hiverinao ve fa ho tonga hatrany amin'ny 2018 raha iny ny président Radonard Mampianina dia zao nivaliko enganeko samy tahin'Andriamanitra tsika hatratrany 2020 fa ho samy hatratrany 2018 tsika amin'ny fomba ahoana moa no ilazako aminao hoe raha misy tady hanongana ny nga Radonard Mampianina ka ao anatiny na tsy ao anatiny za aloha tsy mpanongana azy ino moa ny hanonganako azy tsy hitako ny antony hanonganako azy za tsy milaza hoe mifankazo amin'ny tanteraka ny zavatra azoko tenenina aminareo zao ohatra za tsy nifidy azy nareo nifidy azy zao fa za tsy nifidy azy tsy nifidy azy satria iveriko fa le fifidianana natao tamin'iny fotoan'iny na solombavam-bahoaky na présidencen'ny république président république petatoko ary tsy mety satria amin'ny fomba ahoana za raha ohatra ka miteny hoe lalonga matora laura valomanana tsy mahazo manao zao satria efa nanao promesse hoe tsy hilatsaka tsy hanao politique fa hitsabony reniny Andriamatoa Rajoelina noho ny raharam-pirenena dia tsy hilatsaka ho fidina nefa nilatsaka ihany izy indroa izy ny teny hoe tsy hilatsaka nefa nilatsaka ary hors délai ka raha ohatra disqualifie amin'izany izy mianaka atao fa normal fa inona ary natonga andratsiraka disqualifie tonga ao Ambohitraraba ny paye ny électricité sy ny jiro tao depuis 2011 mahazo karatra avy eo amin'ny fokotany ako nangataka karatra mpifidy carte électorale domicile Ambohitraraba meniny mpitondra fanjakana mahefa carte d'électeur domicile Ambohitraraba rehefa ilatsaka na irotsaka marimarina koa irotsaka ho fidina lasa tsy domicile eo tsony tsisy karaha ty koa inona mahatonga an'izany zao za miovaova ny andalany eny ny lay lalàna zao manontany tena zao hoe tsy navelany nirotsaka ho fidina président ny république madame Ravalomanana inona ny antony tsy dia haiko loatra nefa navelany nirotsaka ben'ny tanàna izy afaka ankalesa azy afaka milatsaka ho fidina
be ny tanàna izy indra ny fepetra tao anatin'io avy amin'ny CES na avy any amin'ny Quai na avy any amin'ny SADC hoe fotoana maharitra 2 taona na 3 taona 4 taona tsy mahazo milatsaka ho fidiana fa afaka enim-bolana na 5 volana ianao dia mahazo fidiana ka eo ny problema mipetraka eto amintsika za tsy mpanonga am-panjakana ary tsy hanongana any Andriamatoa Rajaonarimampianina tsy hanongana azy asa angalatra mivadiko angamba izy asa amin'ny teny frantsay un officier général n'est jamais à la retraite, il se repose. Mandra-pahafatinao anao officier général tsy maintsy satria iny serment nataonao tsy maintsy miasa ho an'ny tanindrazana. Zany akory tsy milaza hoe tsy maintsy tia ny toerana omena azy zay vao hoe afaka manampy ny tanindrazana. Raha ny teny azy zao hoe misy alaolana amin'ny délestage. Za mety mahita ary nahita mantsy sotrana mbola mitombona izy zao. Raffinerie vaovao ary fomba tsy tena hoe manara-penitra so manahirana fa ary fomba tsy andova ny fanjakana volana iray mbilanja azo afaka ahorina eto Madagasikara ao anatin'ny 20 volana. Tsy fanompona tanindrazana ane zany tsy voatery ho président de république ianao na premier ministre ianao vao afaka manompo tanindrazana eo amin'ny toerana misy ianao amina andro inona na inona andro inona afaka manompo tanindrazana ianao mandatsa bato io zao dia efa manompo tanindrazana ianao rehefa mandeha mandrotsaka bulletin. Raha manaiky izy ianto araikitra ka efa noresahanao tamina ve zany tany amin'ny CCI vato ane nitenenako an'izany raha teo ane izy ary efa nresahako taminy zany rehefa nresahako taminy nresaka autoroute hoy za hoe io resaka lalana io problème antsika ho Fianaratsoa Ambohi Masosy ny namany io miralentir le taxi brousse dia atakeny dahalo hoy za hoe afaka manao autoroute misy namana fantotra Vandilambato tsy financement parallèle io afaka manao autoroute à 6 voies avy any Fort Dauphin Fort Dauphin Tuléar en T miakatra ty Fianaratsoa alohana tonga Fianaratsoa bretelle makany iny 6 voies 3 voies miakatra 3 voies midina dia 4 voies makany Manakarana Mananjara dia miakatra katy Antsirabe akaikina Antsirabe makany Morondava 4 voies dia miakatra ty Tananarivo makany Tamatavy makany Ambatondrazaka dia makany Mananara Maroantsetra avy eo makany Maintirano avy any Maintirano makany Majanga avy any Majanga makany Andapa Vohemara Sambava avy eo makany Ambilobe 4 voies daholo zany fa le épine dorsale ohatrany arête de poisson jusqu'à Diego 6 voies proposé an'izay tsy andoavana na ray mbilanja azy fa ny péage alaina amin'ny mpandeha iny no andoavana an'le trosa efa niteneniko zany tany amin'ny CCI vato ary efa niteneniko taminy dia lazaina hoe efa manao an'izany tsika monsieur le président manomboka an'izany tsika marina zany efa mananeritreritra an'izany zareo Toamasina sy Tananarivo fa Toamasina sy Tananarivo 4 voies hoy za tamin'ny monsieur le président tovomafy tsika Tananarivo sy Toamasina satria 4 voies monja ny sasany ane 6 voies ka raha ohatra ny meny mandat dia nentiko tany io raha raikitra hoentiko aty aminy le izy dia izy milaza hoe ya d'accord mety dia ataoko soni tsy mety io kory atao fa fanampiana ny fireneny zany zay natonga nylaza hoe ho antsika nanaovako an'io boky io ho antsika ny resahako androany fa tsy ho andratsiraka mon avenir ma vie je suis au jusant de ma vie je suis à l'automne de ma vie. Je ne sais plus combien de temps il me reste, mais mon avenir est déjà derrière moi. Ou en arrêt, tout pour que ça comme je vous dis, ouais. Hevitra atao vary aminana io fa teny gasy tsy vita sady manafoy zavatra koa mantsy zay zao no izy
dia ny voalohany dia ny tena tsy mety io constitution io le lampan'ireny. Je peux me poser la question, oui. Question préjudicielle amin'ny HCC. Na question prioritaire de constitutionnalité apetrako amin'ny HCC. Inona ny antony nanaovana anareo an'io pacte de responsabilité io, toko tsy anjaranareo io. Voalohany aloha tsisy tenenina pacte de responsabilité tao. Faharoa tsisy filazana hoe zao ny tapa-kevitra, filazana fotsiny hoe zao ny hevitra ny posaka tao dia nomena ny président amperinasa le izy hoe reto daholo ny hevitra miposaka tao. Fa tsisy filazana hoe tiany tokony ho izy, tiany tokony ho izy. Tsy nisy filazana d'échéance taona indray mandeha aza hoe d'échéance du président de la République. Nanosony zahay fa hoe zao ny zavatra voalaza. Zany tsy milaza hoe io ny zavatra nitakiny, za aloha tsy nitakiny io e. Fa hoy za hoe, vous savez, en français on dit prosaïquement, hein, un chien ne fait pas de chat. Fa hoy za hoe, efa nataony zany e. Hoy za hoe, tsisy mangedaritra ny sakaiky fa rehefa teny rana lany ihany. Fa ny tondrana azy, ohatra ny lasa loatra ty amin'ny fibebahana sy ny fiakekeloka, nefa le heloka tsy niteneniny. Za dia niandry a. Oui, niandry a inona ny heloka, dia bebaka, dia amin'Andriamanitra, dia ifona amin'ny malagasy raha ohatra hoe zao ny nataonao, zao ny tsy neta, dia tsy manao. Hoy za hoe, azo natao tsara mampiravina, hoy za hoe, ary anisan'ny zavatra nataoko tao anatin'ny province autonome zany hoe raha vao misy province anankiray tady anao irrédentisme na sécessionnisme, les autres provinces lui tombent dessus. Ka hoy za hoe décentralisation effective ny province autonome. Ka hoy za hoe fanagrisina ve ny région, ny commune, ny municipalité. Ngamba fantanina roa sisa dia tena nijanona tanteraka tsika. Mieritreritra lalina satria zao. Dia efa tonga tsika tamin'ny hoe point de décision, decision point. Fa io tsy maintsy miandry completion point, point d'achèvement fin 2002, début 2003. Dia hoy za hoe efa niasa natomboko ty sao dia mivadika biby indray aloha anohy. Raha ohatra tsy manohy nefa mbola manana zo, iady Pierrot sy tantely Andrianarivo, Roraratseraka moa eo, zanadralahako, izaratelo ny Arema. Dia lasan-dratsiraonana, Andriamatoratsiraonana mantsy azafady, Andriamatoratsiraonana fa sy Ratsiraonana, manaja olona. Kanjo moa tsy Ngaratsiraonana no nilatsaka teo fa Ngara-Valmanana. Pourquoi, je ne sais pas. Mais toujours est-il que marina dia mariny satria inona tokoa ny zavatra nitranga taty aoriana. Nanao MDM nga Rajonary Del Piero, nanao MTS nga Ratsiraka Roland, ary tantely Andrianarivo fa nanao zavatra hafa ndraiky fo. Taloha hoe izy efa mianaka. Zao nanjary dimy anie, zao manjary mifandony. Dia raha fito rapakafito, lasa enina, lasa fito. Fa zao fanontaniana apetrako aminareo. Mba za indray mametraka fanontaniana. Mba efa nanagadra prime ministre VA. Efa nandoro radio na télévision-n'olona VA. Za ve efa mba nanao tamma contre amin'ny olona mifaninana tsy mbola nanao an'izany atoko. Nisy lista be ve tamin'ny fitondran-dratsiraka, tsy mbola nisy an'izany tompoko. Ny délestage mampiteniny moana, ngamba tsy sala amin'izao tamin'ny fotoanandrony satria mipiten'olona le raffinerie. Ka hoy za hoe tsy misoratena to voatango fanontaniana apetraky ny olona tsy voafetra napetraka ao anatin'ny boky io fa tsy hoe fanasoasoana ratsiraka ary indraindray mamely amafy le ramatoa aza. Fa hitanao hainao zao reo nanontaniana, otahako nanontaniana. Marina ve fa ny merina dia protestanta, ny Betsileo no katolika. Zany fanontaniana apetraka amiko daholo zany.
dia zany dia fanasonsona ratsiraka ve ny fanontaniana ohatran'izany zany hoe zay tonga ao an-tsainy rehetra miresaka amin'ny père jésuite ary izy miresaka amin'ny mpanao restaurant ty zay zavatra eniny rehetrarehetra sy ny zavatra hitany an-tsoratra dia avoakany io dia anontaniany aho ahoana ny hevitra eo amin'ity ahoana ny hevitra eo amin'ity ahoana ny hevitra eo amin'ity ka io a tamin'ny fotoan'andronay a mialatsiny ahako a misy zavatra tsy marina zay tamin'ny fotoan'andronay amin'izao fotoan'izao misy tafika anabakabaka tsy misy roaplanina tafika an-dranomasina efa ela tsy misy ULM sisa zay a niaraka tamin'ny rabe arivero ndray malagasy tamin'ny institut malagasy d'innovation nanao roaplanina amin'ny hazo dia nasiana époxy mba tsy hirehitra ULM io ane étoffe tissu nanaovana azy tamin'ny fotoana tamin'ny andronay nisy MiG 17 teo nisy MiG 21 teo nisy MiG 21 bis teo nisy Antonov 26 teo nisy Yak 40 teo azafady tompoko fa nisy an'izany ary nisy ny romo zay le teneko hoe ny abakabaka nahazo ny abakabaka nahazo fitaovana fa ny teo amin'ilay ranomasina ny ohatrany ny antotongana ny antotongana ny antotongana dia farany moa androany tsy misy tsony mihitsy misy ka diso io misy efatra ny sambo ao hoe ngamba tsy mivoaka ny bois de rose de la jeune hoe tsy misy fa misy eo misy efatra misy 10 akory azy izy misy efatra 72 mètres dia anankiray 104 mètres don japonais misy eo oui don japonais avy any amin'ny japonais misy eo fa tamin'ny andronay nisy ny mailaka nisy ny tanamasoandro nisy ny toky nisy ny trozona etc etc ka io a arakaraka ny fitondra ihany io a fa amin'ny problème mipetraka io ane na nitafika anabakabaka na nitafika an-dranomasina afaka miaro na nitafika an-tanety afaka miaro ny sisy tanin'ny Madagasikara daholo ny teny atao hoe tamin'ny fotoan'andronay ngamba tsy nisy an'izany bois de rose zany amin'izao fotoan'izao nisy bois de rose avy aiza ny mahatonga an'izany ka iza hoe tokony atao lohambary andasy dia izy tsy amonona ny arakotona irabe fa hoe misy zavatra tsy mety io misy zavatra sahala amin'izao na io resaka bois de rose io misy solution nene izy io zany hoe tsy tena ho raisina fa ny problème mipetraka dia zao rehefa le madinidinika dia atao ohatra ny rokalika ny rabelanonana sady mandeha ny vava mandeha ny tanana mandeha ny tongotra fa rehefa ngeza lahy tsy kasikasihina mihitsy deuxième couteau troisième couteau ane reny teniteneny reny fa ny tena mpanao azy reny tsy reny fantatra reo mpanao gazety tsara ane zany ka zatsy oui zatsy te hiditra amin'ny zavatra lalina satria ataon'ny olona ohatrany tsipolitra mandray tsy raisiny ohatrany tsipolitra antitra ka tsy teny zavatra betsaka fa le gros bonnet tsy tratra mihitsy ao anatin'io bois de rose io na ao anatin'io volamena mivoaka isan'andro eo 12 tonnes par an ane mivoaka eto Madagasikara ny volamena oui ka tsy nitafika an-dranomasina mamoaka an'izany fa avy eo ivato ao mamoaka an'izany secrétaire national ny arema ato amin'ity nitsangana ero Simon Pierre secrétaire national ny arema za tsy manana andraikitra tsony ao anatin'ny arema za président fondateur fotsiny Dites-moi si vous voulez pas répondre en français. Si, mais j'ai parlé en français pour que vous n'étiez pas là. Si, j'étais là, mais c'était globalement... Il y en a d'autres. Bon, allez-y. Non. Donc Gaël Borgia de France 24. Oui. Donc d'abord, pourquoi sortir ce livre maintenant? Est-ce qu'on peut considérer que ce sont vos mémoires? Est-ce que vous aviez des vérités à dire ou est-ce que vous aviez envie de vous justifier sur certaines choses? C'est arrivé, mais je m'excuse, j'avale des pastilles Valda. C'est arrivé de façon fortuite.
quelqu'un est venu voir un ami commun ici, quelqu'un qui m'a hébergé en Boucharab. Ils se sont rencontrés. Madame Lavrameyer se s'est dit, bon, on parle beaucoup de M. Rotirac, l'amiral rouge, j'aimerais bien rencontrer ce personnage. D'autant plus qu'il a fait le lycée Henri IV comme moi. Effectivement, elle était au lycée Henri IV en Hippocagne, 30 ans après moi, bien sûr, 35 ans. Mais il y a des atomes crochus, avec l'éther. Et on s'est rencontrés, elle m'a dit, voilà, je suis historienne, j'ai déjà fait quelque chose au Pérou, je suis maître de conférence à la Sorbonne, j'étais au lycée Henri IV, moi j'étais en Hippotope, elle était en Hippocagne, et elle a fait Harvard. Elle me dit, voilà, est-ce que vous voulez bien avoir un entretien biographique avec moi? Je pose des questions sur votre vie, sur votre passé, sur ce que vous avez fait, etc., etc. Sans complaisance. Je dis oui, pourquoi pas. J'avais déjà cette idée, je voulais écrire moi-même, mais je dis mais pourquoi pas, puisqu'il me dit ce sera en vidéo. Bon, étant donné que ma vue est basse maintenant et faible, j'ai dit bon mais pourquoi pas. Et elle a filmé tout ce qu'on a dit, tout ce que j'ai dit a été filmé. Et elle a posé toutes les questions qu'elle avait bien voulu me poser. Je n'ai pas à me justifier de quoi que ce soit. Je dis tout simplement, telle question, voilà la réponse. Telle question, voilà la réponse. Telle question, voilà la réponse. Je n'ai pas à me justifier, sauf si je suis accusé. Mais pour l'instant, je ne suis pas accusé, je ne suis pas devant un tribunal. Peut-être vous justifier sur des échecs de votre politique. Dans le livre, on a l'impression que vous essayez de défendre votre idéologie du socialisme de l'époque et on a l'impression que ça sonne comme une justification. Appelez ça un échec si vous voulez, c'est pas une victoire, mais pour moi, c'est quelque chose comme une palingénésie. Tapt. C'est fini? Pas d'autres questions? Merci madame. Misaotra antsika rehetra tato an-trano na hatratra amin'ny farany amin'izao fa misasak'alina zao a ianareo tany atokantrano tany tio a dia nanaraka hatramin'ny farany mino fa nahaliana antsika rehetra iny resadresaka tamin'Andriamatody Didera Tsiraka sy ny boky izay nivoaka iny.